Fifanlanana tany etsy Antanandrano ady tsy mety vita manome 2 ora hamerenana ny tany ny tompony. Fanendrena Prime Ministre tokony hivoaka amin'ny dinika iarahany rehetra hoy ny fiarahamonim-pirenena. Fiainam-pirenena tsy maintsy fongorona ny tsy maty manota hoy ny Prime Ministre Rajaonarivelo Eritsalama. Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Mitaky politika pitsitsina ny firenena amin'izao noho izany ireo asa maika sy tena lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka no anaovana sy anompanana ny volam-panjakana hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ity androany ity. Anjaran'ny solombavambahoaka no mijery izany hoy ny fanamafisana nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ity ho an'ireo antenimiera. Ndao aratsika ny antsipriana izay eo amin'ny sary sy rindrantsary ny mbola avatsara. Mivory ara-potoana indro isan-taona ny antenimieram-pirenena arak'izay voafatriny ny antiny ny 570 ao anatin'ny lalam-pandrenana malagasy. Ferina ho 80 andro ny faharetana fotoam-pivoriana izay manomboka ny talata voalohany amin'ny volana Mey ho an'ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana ho amin'ny fandanina ny lalana feny teti-bolam-panjakana. Nirosoan'ireo solombavambahoaka izany androany. Ity no fivoriana voalohany nataon'ireo solombavambahoaka taoriny ny etsika fitakimbahoaka ho an'ny fanovana. Nahitsy ary nivantana ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany nilaza fa hiavaka ity fotoam-pivoriana ity satria misy fitakimbahoaka ka nahatonga ny fiovan'ny rivotra politika tao anatiny herinandro maromaro izao. Manomboka izao dia andraindraikitra sy ny fepetra rehetra ny antenimieram-pirenena hanatanterahana ny tena fanarenana any Republikan'i Madagasikara. Araka ny lalam-panorenana dia fahefan'ny mpanao lalàna sy mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny antenimieram-pirenena. Noho izany dia miantso atsika solombavambahoaka rehetra handray andraikitra tandrify azy ho fanatanterahana izay voalazany lalam-panorenana. Handray andraikitra isika mba ho lalàna tena hamaly ny hetaheta ny vahoaka sy ny tombotsoan'ny maro anisa no lanina. Handray andraikitra isika mba ho teti-bola tena mifanaraka amin'ny lahara-pahamehana sy ny fitakiana nataon'ny vahoaka no lanina. Handray andraikitra isika mba tena hipetsaka ny fahefan'ny solombavambahoaka amin'ny manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka toy ny fampetsona ny gouvernemanta, hametsarana fanontaniana ambava na antsoratra araka anaovana fanadiadiana hentra interpellation. Ny tsy maintsy hanaovany Prime Ministre tatsy ny asan'ny gouvernemanta eo anoloan'ny antenimieram-pirenena, hametsaka amin'ny toerana tokony hisy azy sy hanome zo araka voalazany lalam-panorenana ny fanarenana eto anivon'ny antenimieram-pirenena. Mitohy ny tolony ahatongavana amin'ny fanovana sy ny fanarenana araka ny tanjona napetraka ho an'ny vahoaka malagasy. Noho izany tsy tokony hisy hafamaina ireo fanetry be ny firenena ka nampahantra ny vahoaka malagasy ho hiatrany ny filohan'ny androm-panjakana mpanao lalàna ity. Tsy tokony hialamaina ireo izay nambotsy ity firenena ity, na manam-pahefana, na olom-boafidy, na mpanjaharaha, na sivily, na miaramila ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Mazava ny asan'ny solombavambahoaka, manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Takina ny ahatongavany volavolan'ny teti-bolam-panjakana eo am-pelantanany ny solombavambahoaka ara-potoana. Politika ny fitsitsina no atao eto amin'ny firenena izao, ka izay tena lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka no anompanana ny volam-panjakana. Miantso ny gouvernemanta mba ho teti-bola ahitana taratra ny politika fitsitsina ary hamaly ny tena hetaheta ny vahoaka no aroso eto.
miantso ihany koa ny gouvernemanta mba ho tonga ara-potoana eo anivony antameram-pirenena ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola taona 20 sy 2000 mba hahafana mandinika an'izany araka ny tokony ho izy manana didy sy andraikitra isika araka ny fahefana nomeny lalam-pandorenana antsika hamaha izao olana izao. Ny alohan'ny nanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa androany dia nakatona ny fivoriana tsy ara-potoana nataon'ireo solombavambahoaka tamin'ny herinandro teo. Niatrika ity fotoana ity ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana, ny filohan'ny seni, ny prime ministre, ny filoha mpisorotoerana ho an'ny antenimeran-doolona izay nioran'ireo solombavambahoaka teo ampidirana. Fa hatramin'ny androany mbola tsy tafatsangana sy mijoro ny biro maharitra eo anivony antenimera-pirenena na dia efa mipetraka aza ny filohany ity androm-panjakana mpanao lalàna ity ary ao anatin'ny fivoriana ara-potoana izy ireo amin'izao fotoana izao. Nitondra fanazavana momba izany ny filohany antenimera-pirenena androany ary nanamafy fa isy ihany koa ny fikitiana ny fitsipika anatiny mifehy ny antenimera-pirenena satria betsaka no tsy mifanaraka amin'ny fitakimbahoaka. Ny andinindin'izay eo amin'ny sasiny tsariny mbola avatsaratrany. Tsy tafatsangana tao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana nataon'ireo solombavambahoaka faranteo ny biro maharitry ny antenimera-pirenena noho ny fiazakazaka ny toedra ra-politika izay nifantoka tanteraka amin'ny raharam-panjakana ankapobeny. Isan'ny maika sy natao laharam-pahamehana ny firosoana tamin'ny fanolorana ny anaran'ireo prime ministre tany amin'ny filohan'ny fanarenana ny Repoblika Malagasy. Arak'izany dia niemitra ny fivoriana natokan'ireo solombavambahoaka ifidianana ireo mpikambana eo anivon'ny biro maharitra. Ho laharam-pahamehana kosa izany amin'izao fivoriana ara-potoana izao satria androm-panjakana ny antenimera-pirenena. Tsy ny fandrafetana ny biro maharitra ihany fa eo ihany koa ny fanitsiana ny fitsipika anatiny ho an'ny antenimera-pirenena. Araka miazakazaka ny toejara indrindra fa resaka politika eto amin'ity firenena ity dia fantatsika tsara fa nisy fanendrena prime ministre dia tsy maintsy nilefitra kely aloha izahay tato ato amin'ny antenimera-pirenena mba napokisaka ny fananganana bureau permanent fa anisan'ny fandaharam-potoana voalohany tsy maintsy ataonay ny famatsarana zay bureau permanent zay eo anivon'ny antenimera-pirenena ary ao anatin'izay koa tsy maintsy hikitika kely ny fitsipika anatiny ny antenimera-pirenena izahay satria maro ireo lalàna ao anatin'ny règlement intérieur io izay tsy mamaly ny tolom-bahoaka izay tsy maintsy ovana tena ilaina mihitsy ny lalàna rehetra zay fidina eto mba hamaly an'izay tolom-bahoaka zay. Nanamafetrany ny filohan'ny androm-panjakana mpanao lalàna fa tena ilaina sy zava-dehibe ny fanavozana manontolo ary ny fijerena ny antsiprian'ireo lalàna mba hifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka indrindra fa ny famoaham-bola amin'ireo tetikasa tsy mitondra vokatra tsara sy tsy misy fiantraikany amin'ny vola miditra ho an'ny isa-tokatrano. Andraikitry ny solombavambahoaka tanteraka izany hoy ny fanamafisana. Fa entitra ny prime ministre Heritsalama Rajaonarivelo androany nilaza fa tsy maintsy hafongorona ny tsy maty manota tsy misy intsony ambonin'ny lalàna manomboka eto. Omena telo volana ireo tompona andraiky mpanjakana teo aloha anamarina ireo fitaovam-panjakana rehetra ary tsy mahazo mivoaka any Madagasikara izy ireo raha tsy mahazo alalana avy amin'ny primature ny antsipriana izay. Aza mitsara mialoha fa tsy fomba tsika izany na iza ny anarany na Ravatomanga na Rakoto na Rabe rehefa tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra finantanana dia tsy maintsy hoenjehany lalàna hoy ny prime ministre androany rehefa namaly ny filazana miely fa olona akaiky an'ilay mpandrarara malaza akaiky ny fitondrana teo aloha ny tenany avelao aloha aho hiasa izay vao mitsara ho iatrany ny fanamafisana. Le izy efa napetraka tamin'ny kabary nataon'ny filoham-panjakana zay le hoe famerenana ny tany tandalàna. Tany tandalàna zany ny lalàna dia miatra amin'ny rehetrarehetra ka nareo moa manontany olona manokana ohatra malaza be izy io dia valiko mahitsy fa na iza ny anarany da veriko le teneninao teo na Ravatomanga na Rakoto na Rabe
rehefa tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra fitantanana dia tsy maintsy ho enjehan'ny lalàna. Ary raha ohatra misy fanenjehan'ny lalàna avy any amin'ny tanàna hafa ataontsika hoe efa manana coopération fifandraisana amintsika, ohatra le misy azy any Maurice dia manaja ny fepetra fifanarahana amin'ny fametrahana ny lalàna isika Madagasikara. Raha mbola gaboraraka sy tsy famongorana ny tsy maty manota no misy eto dia tsy ho tratra ny tanjona izay napetraky ny vahoaka tamin'ny tolona natao ho iantrano ny Prime Ministre. Tsy piasa mpanjakana ny tenany fa mitovy ny fomba fijery amin'ny tolona natao dia ny fanovana ny fomba fitantanana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena. Fa hatramin'ny diko teto tanindrazana dia piasa amin'ny sehatra tsy miankina mampiroborobo ny orinasa madinika sy salatsalany malagasy. Dia za zany dia tena malagasy ary miady ho an'ny orinasa malagasy ary manampy ny tanora malagasy ireo tanora izay isorako nitondra ny tolony fanovana. Dia ohatra mitovy ihany le izy za koa misy an'izay fanavaozana ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Misy resaka miteny momba hony zany irake iasa ny aleko tsy seza tsy voninahitra fa dia iasa dia ny angatahako aminareo jereo ihany le lalan'le olombelona fa aza tsaraina meloha tsy fomba antsika no mitsara ary aza mitsara olona fa mitsara olona dia ny tribonaly sy Andriamanitra ao tampony loha. Dia oka izy ny tsara fa ny teniko aminareo kosa dia oka mba ny asa ataoko no hitsaranareo mba meo fotoana tompoko mbola mandrafitra n'le gouvernement zay mijery an'ireo olona mba hamaly ireo tanjona izay apetraka ary reny tsy hoe tanjona fehitanjona fa tsy maintsy le ministra ho avy eo ka izay olona ho avy eo dia efa tokony hivonina izy fa isan-kerinandro izy dia tsy maintsy hiteny inona ny zava-bitany inona ny tsy vitany satria raha tsy mavita le gouvernement za koa zany tsy mavita. Amoana taratasy tsy ahafahana mivoaka ny Madagasikara ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra tsy maintsy averina sy isaina ary aray maso ireo fananam-panjakana nampiasain'izy ireo teo aloha ho iantrano ny fanazavana. Betsaka amin'ireo fiaraha-panjakana no efa lasa takelaka mainty amin'izao fotoana fa tsy takelaka mena intsony. Fananam-bahoaka anefa ireny fa tsy fananany mpitondra sy mpitantana teo aloha ho iantrano ny Prime Ministre. Na mampiasa ny telefona na ordinateur dia mandeha samoazy tany. Dia za zany zao mangataka inventaire exhaustif tsy haiko miteny zany miteny gasy fonako mitady inventaire exhaustif ny patrimoine fanjakana tsy maintsy hita io ary tsy maintsy averina ka mena fepotona 3 volana ireo tompona andraikitra lehibe any amin'ny ministera amerina an'io 3 volana tsy mahazo mivoaka Madagasikara izy raha tsy misy fangatahana aty amin'ny primature. Tsy maintsy iarahana amin'ny filohan'ny fanarenana ny Repoblika Madagasikara ny fananganana ny gouvernemanta ho iantrano ny Prime Ministre fa ny zavatra tena maika izao dia ny fijerena ireo fananam-panjakana ireo. Aoko izay ny fomba taloha ary tsy hisy intsony izany amin'izao fanovana atao izao ho iantrano ny fanazavana andrasana ny toyiny. Fa miteraka resabe eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny fanendrenina ny Prime Ministre nataon'ireo solombavam-bahoaka nanamafy ireo solombavam-bahoaka androany fa ao anatin'ny fanajana lalam-panondrenana no nanaovana ny fanolorana anarana maromaro tany amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika. Niainga tamin'ny maronisa ny fanolorana anarana ary io no notendren'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika raha ny fanamafisana atrany. Tato-baovao eo amin'ny sary sindratsariny mbola avatsara trany. Fahadisoana goavana ny fanapahan-kevitry ny filoha teo aloha andravany anteny meram-pirenena rehefa niafana ny raharaha politika. Natezitra ireo solombavam-bahoaka maro anisa ny ara-dalana taminy nandritra ny taona maro izany raha ny fanazavana. Ny olona tokony narovana no nanindro nantsy ireo zanaka any ka niala tsy ho eo andamosiny intsony ireo solombavam-bahoaka maro anisa. Araky ny andininy faha 420 ao amin'ny lalam-pandrenana malagasy dia ny filohan'ny Repoblika no manendry ny Prime Ministre araky ny tolo-kevitry ny antoko na vondrona antoko maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena. Nandritra ny fanaovan-tsony ny fanesorana ny filoha teo aloha no nametrahan'ireo député Irmara fialana tsy ho ao anivo ny Irmara intsony raha ny fanazavana ihany. Ny tsimbadika nanomboka teny ny tantara
ka lasa vitsy anisa ny vovonana irmara tsy nainga tamin'ny didy sy fanapahany irmara irery-ntsony noho izany ny fanendrena prime ministre fa fanapahan-kevitry ny solombavam-bahoaka maro anisa eo anivony lapa raha ny fanazavana atrany ilay majorité teo aloha leo isika rehetra miaraka miandro rajena nametra pelana do dia lasa hoe isika rehetra zany zao tsy miaraka miandro rajena zany hoe tsy misy tsony zany le groupe parlementaire majoritaire teo aloha dia niara-dalàna eto amin'ity lapatia dia ny firaisan-kina no manana betsaka indrindra raha groupe parlementaire raha ohatra ka raisina ny tsy miankina ireo mbola mijoro daholo le tsy miankina fa ny firaisan-kina no misy raiky amby roapolo roa amby roapolo mifandray maty izahay zany no nanolotra an'ny prime ministre iny miaraka tamin'ny sasasasany tamin'ireo solombavam-bahoaka normal be ny sasany raha ohatra ka miteny hoe tsy nafantatra anaty sokasoteny satria tsy ao anatin'le majorité nanolotra izy fa niaraka ary niadere tamin'le fanapa-kevitry ny majorité amin'izao fotoana zao ny article 54 de hoe izay majorité le groupe parlementaire majoritaire no manolotra kanefa eo anatrehany zavatra misy ary firenena dia ny consulte ihany zay solombavam-bahoaka sasatsasany fa tsy ny rehetra satria fantatritsika hoe le irmara izay fampatitaka misy ireo zay efa niaraka taminay trany ampendohana ireo zany le ataontsika hoe irmara modéré niaraka taminay ihany koa nahita hoe tsy mety ny zavatra manito amty firenena tya na mbola tsy misy ary empêchement dia efa niaraka taminay reo olona reo dia ireo sasasasany tamin'ireo nisy ny fampiresahana nisy any koa ireo solombavam-bahoaka zay présent no nanaovana le dinika hoe misy prime ministre anarana maromaro ny anarana prime ministre nandehandeha tany tsy fanomezan-tsiny ny fampiahiahina satria mafy ny niainana tao anatin'ny 12 taona ho iatrany ny solombavam-bahoaka maître Anitra Razafimanantsoa tokony tsy tsara amboalohany any fisika ho ity deputé ity fa tokony hijery ny asa taona satria miankina amin'izany no afahantsika mandray fanapahan-kevitra na iza no voatendry ho prime ministre teo hoy ny fanamafisana ny olona rehetra amin'izao fotoana zao dia ohatrantsika rehetra mihitsy lasa ohatrany hoe misy hoe phobie na misy hoe obsession efa nirodana le olona tena nenjena ary ny verina hoe nanimba ny firenena tena hoe zay ny hitanianantsika rehetrarehetra hoe le filoham-pirenena teo aloha dia efa tsiotsony iny dia mbola misy le spectre ohatrany hoe mbola hoe miaoao ambony ao zany misy inona moa zany fomba fiteny zany amin'ny teny malagasy dia ny anarany Andriamatora Vatomanga indray no resahana foana zany eto zany dia te ahinitsy atsika rehetrarehetra hoe aleo aloha hiasa le prime ministre satria anisan'ny critère zay niraisina tao anatin'ny safidianana an'izany prime ministre zany hoe verimberina teny Kianja ny anarany Ngia Ravatomanga verimberina tao anatin'ny fangalana ny décision ny anarany Ngia Ravatomanga fa le Ngia Ravatomanga nametraka olona marobe teto amin'ny firenena na ny ministère na tany fitsarana na taiza ny olona rehetra zany sao dia miahiady hoe olona Ravatomanga iny olona Ravatomanga zay metsika rehetrarehetra lasa olona Ravatomanga fa ny effet contraire an'izay ny tokony prouventsika hoe tsy voatery olona Ravatomanga daholo ny olona nampinamana za manokana ohatra tany amin'ny 14 sy 14 tany nisy fandraisana tamin'izany tao anatin'ny fanajana lalam-pandrenana ny fanolorana ny anaran'ny prime ministre ho iatrany ny fanazavana miezaka ny tsy voaka ny lalàna ny fanapahan-kevitra izay ho raisina satria ho sarotra ny anarenana ny lavaka raha toka misy ny sazy iraisam-pirenena mbola ijanona eo amin'izay vaovao izay hatrany isika maneho ny aiainy manoloana ny antanatotrana raina tamin'ny fanendrena prime ministre lehibe ny gouvernemanta ireo firaisamonim-pirenena maro tsy afaka mandrosa isika raha tsy misy ny ady hevitra misokatra mampiaty andraisany rehetra anjara hoy ny fanamafisan'izy ireo nanosokevitra ny anatanterahana dinika nasionaly sy iraisam-paritra izy ireo ka lalakizorana ho an'ny tetezamita izay endriky ny konandoha ananganana miaraka ny fototry Madagasikara vaovao no mila atao ny antsiprian'izay tatery ny ando miaratina eo amin'ny sasindra-tsary ny niaro tanjona tokony hivoaka amin'ny dinika iarahan'ny rehetra ny fanendrena olona eto amin'ny firenena hoy ny fiarahamonim-pirenena androany efa be ny fotoana lany tsy tokony ho isitsony isika amin'ny fanapahan-kevitra raisina hoy ny fanazavana tsy maintsy mivoaka avy amina dialogue ouvert inclusif ifampiresahany rehetra isaparitra sy amin'ny niveau national zay no ahafahantsika mibalize an'le tetezamita ho avy fa koa ny fanendrentsika olona zay fanaraka amin'ny fepetra zay arahantsika manaiky
izy zao zany amin'ny magenzi anazy efa manana eritreritra izy hoe mety tsy mety am'le izy zay tsy miteny hoe mety sa tsy mety fa zay mbola mametraka foana hoe io a rehefa manendra n'le olontsika dia tsy maintsy mivoaka avy amina resaka ifanaovana satria be loatra le fotoana very amin'ny firenena mafy be le telo herinandro teo a tsy manana fotoantsika mbola ho ariana indray hoe andiso anatin'le étape anaovana n'le transition fa alohantsika tonga dia mifampiresaka hatreny voalohany hoe izao le zavatra ilaina izao ny singa ahafahantsika manendro hoe tia olona tia ny premier ministre reto avy ny fepetra anaovana an'izany izao ny andrasana aminy a izao ny critère ilaina aminy dia eo tsika miara-tompona ndraikitra tsika amin'izay hoe mifanikehntsika ilay izy a raha diso izy miara-diso amintsika etsetra fa raha mbola atao hoe ataoko hoe anatina fomba tsy dia misokatra zany a dia mipetraka foana izay fanahiana izay dia eto zao zay tsy miteny marina sady izy ny teny genzi fa légitime kosa nefany a ny fanahiana satria tsy tao anatina dialogue le nomination natao nanosika-hevitra ny anatanterana dinika nasionaly sy isamparitra izy ireo ho lanankizorana ho an'ny tetezamita izay endriky ny fiara-mikiandoha ananganana miaraka ny fototry madagasikara vaovao fa napaka-hevitra ny onona ny fiovam-pitantanana ny prime ministre hoy ny fanazavana izy ireo fanendrena prime ministre fanakipa-kevitra lehibe voalohany anehoana n'le fiovana fitantanana mampandray anjara ny rehetra dia izay no mahatonga antsika hoe andao re fampiresahana andao tsika ianao lohaban-drandasy andraisan'ny mpiatsetra rehetra anjara mba ahafahana mametraka mpitondra ny tia tatezamity tia hoekeny rehetra ny fanapahana ary andraisan'ny rehetra anjara ilay fanavaozana tiana atao fa raha tsy izay dia manjara efa voahika sahady ny mpiatsetra ary indrindrandrindra ny mpiatsetra tena andray anjara tamin'ilay fanovana zany zareo tsy afaka mandroso isika raha tsy misy ny adivitra misokatra mampiaty andraisan'ny rehetra anjara hoy ny fanamafisana tsy ampy maneho izany ny fitsotokotokoana ary tsy maneho ny fangararana ambony laram-pameana rehetra hoy ny fiarahamonim-pirenena ny famerenana ny fitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka dia misy fiatsoana mazava aloha voalohany indrindra misy mangarahara mahakasika ny resaka izay atao satria hatramin'izao tsy fantatra mazava inona ny resaka ao anatin'ny fifanantonana izay mitranga mahakasika koa hoe inona ny influence tokony ho tanterahana anatin'izay fampiresahana izay fa indrindraindrindra lahara-pahamehan'ireo vondrona rehetra izay tokony nangataka ny fanovana eto Madagasikara sy ny tolona dia mety tsy voatery hitovy ka raha tsy misy izay sehatra ahafahana fampiresaka mifanaraka n'izay lahara-pahamehana izay satria eno ny teny ny filoha-fitotram-panjakana omaly hoe ny lahara-pahamehana dia ny fanarenana ny toe-karena sy ny fanekeny ny vondrona iraisam-pirenena izay verina fa tsy lahara-pahamehana fa ny lahara-pahamehana dia famerenana ny fitokisana amin'ny olo-pirenena eo amin'ny mpitondra azy sy ny olo-pirenena dia izay miainga amin'ny fifampiresahana sy fifampianoana anaty sehatra anankiray mitovy satria raha hoe anatona fotsiny eny amin'ny birao-mpanjakana dia tsy maneho an'izay endrika inclusivité zany sy transparence ary indrindrandrindra le hoe responsabilité partagée zay tsy azo idivirana io zotra fifanakalozana misokatra ho an'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena io raha tiana ny izoran'ny Madagasikara amin'ny famongorana ireo fomba mampanao politika teo aloha araka ny vinanapetraky ny filohan'ny fanavaozana ho ny fiarahamonim-pirenena mbola izotro ihany koa no hafana miaro ny maharadalàna sy aradrary ny fahefana mpanatanteraka vaovao ary ametraka ny fototra ny fanavaozana tena izy miainga amin'ny fahitsiana fanajana lalàna ary ny fandraisana anjara ny olo-pirenena ho an'ny soiombonana sy ho an'ny ny fananganana indray ny firenena mbola eo amin'izay vaovao izay atrany dia ibaribary manomboka izao ny olona tena tia tanindrazana sy mpikatsaka tombontsoa manokana hoy ny mpanao politika raha ny hevitra momba ny fanendrena prime ministre vaovao ao anatiny fanjakana fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara tampoka ary tsy nampoiziny maro tsy nakana ny hevitry ny rehetra akory ny fanendrena izany hoy ny antoko safidy ny Madagasikara sy ny generaly misotro ronono iray ny hoavy no amaritra ny hoavy no amaritra ny hoavy ho atrany ny fanazavana izy ireo ka ho tsaraina amin'ny asany ny mpitondra mitoy ny tolona ho fanavotana ny firenena malagasy ho atrany ny fanamafisana ando miaratina sy Mathieu Prince no mitatitra ny antsipriany izay
tsy nandray anjara mivantana na ankolaka ary tsy nakana ny hevitry ny antoko safidiny Madagasikara momba ny fanendrena ny praiministra anatin'ny governemanta fanavaozana raha ny fanazavana. Karazana surprise indrindra ho an'ny fianakaviam-ben'ny mpanohitra izany raha ny fanamafisana. Izy izay nilaza fa tokony nisy ny fandiniana sy fankakevitra avy amin'ny fianakaviam-ben'ny mpanohitra ny fanloranjany. Ibaribary manomboka izao ny olona tena tia tanindrazana sy mpikatsaka tombotsoa manokana ary ireo mpitady seza. Tsara-patsirivina ihany koa fa nisy ny raha latsaka teto amin'ny firenena, nisy ny ainana foy. Ka noho izany everina fa mba tokony natao ihany ny fandiniana ny fanolorana praiministra teo anivon'ny fianakaviam-ben'ny mpanohitra. Tsy izany anefa ny zavatra niseho fa dia rahantsika nahita reny ary karazany surprise ihany ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny mpanohitra ny fahatongavan'ny praiministra vaovao eo amin'ny toerana. Farany ny tinambara dia tsotra ahita zany voaka malagasy ary hiavaka mazava tsara ny vary sy ny tsiparifary satria ho hitantsika eo zany hoe iza marina ireo atoko na olona afaka miara-miasa amin'izany praiministra vaovao zany ary ho hitantsika mazava eo ihany koa ireo tsy nanaiky niditra ao anatin'izany governemanta izany. Hiavaka ihany koa zany ny olona tena tia tanindrazana sy ny olona mampiasa ny politika azahoana seza na mody manao tolona mba ho an'ny tombotsoan'ny tenany na ho an'ny tombotsoan'ny atokony. Tsy azo lavina fa olom-baovao teny amin'ny kianjany 13 Mey saingy tsy olom-baovao tamin'ny raharam-pirenena ny praiministra hoy kosa ny jeneraly misotro ronono Rakotomarinirina Alfred. Mipetraka ny fanontaniana raha vita niraka ampanovina azy ny tenany amin'ny fanarenana ny firenena izay katsahin'ny malagasy ankehitriny. Tsy misy ny olana raha mahavan'ny olana io praiministra io, na izany na tsy izany izay tokony hatafavoaka ny firenena anatin'ny fotoana fohy no tokony masoa ny mpitondra fanjakana ka mba tena hijoro amin'ny miaramila azy. Ihany fa raha vao mahavita hoe mihina moa ny olana raha hoe mahafaka mamany ny olan'ireo valala-bemandry sy ireo mpianatra maro samihafa ireo olana ao anatin'ny folalonda ireo fahatongavan'ireo filoham-pirenena teo aloha izay nomoron-dava tsy fantatra tsony raha vao mahazere an'izay moa sy hinaka izay ny zavatra ilainy zay ny zavatra ilainy zay apaisement total aloha satria tsy afaka mirosotsika raha tsisy ny apaisement ka zay mihitsy maramila tsy sentiment mihitsy ny eto zany tsy tokony isy sentiment fa tena hoe atafavoana ny tia firenena tia amin'ny fotoana fohy de fohy. No mafisiny ity jeneraly misotro ronono ity ihany koa fa tsy nisy ny fanonganam-panjakana teto fa nanaraka izay voalaza lalam-panorenana. Laram-pameana amin'izao ny fanarenana ka tokony isy ny fifanomezan-tanana. Zay aloha ny safidin'ny filoham-pirenena manaraka ny lalam-panorenana. Iny zao fanendrena maly iny zany dia manaraka ny lalam-panorenana article 54. Angamba ataoko fa nareo miteny hoe fanonganam-tsy fanonganam-panjakana zany fa parole constitutionnel zany. Filoham-pirenena tsy teo atoerana dia zay vita le toerana dia tsy maintsy soloana satria raha rampinana tsy maintsy mandeha tsy andry azy ihany. Zay le izy zany ka tsy maintsy tsika zany manaraka an'izay zay aloha ny safidiny filoham-pirenena raha zay ny atafavoahantsika nyty crise ty dia andao izy ampiny zary tena ohatrany hoe nasosotra na fotsiny zany hoe tena mba ohatrany tsy mba fampiarahana tsy efa tena mba hoe nitarika ny titolo ty mba anisany ohatrohatran'izay zany fa zany hoe tsy maninona moa zany fa ny antsika zany ny fahatongavana ary amin'ny tanjona zay ny tena zava-dehibe. Tsy mifanaraka amin'ny etahetam-bahoaka sy ny tolona nataony zava-mitranga ankehitriny hoy kosa ny cellule de crise diovy Madagasikara androany. Mitaky ny fandravana ny androm-panjakana rehetra misy amin'izao fanovana rafitra izao izy ireo. Araka izany, governemanta mahavita manatanteraka ny fanovana ny Repoblika ny Madagasikara no tokony hipetraka eo. Ny cellule de crise de Madagasikara dia mitaky mihitsy ny filoham-panjakana ankehitriny Andriamatoa Colonel Mikael mitaky zay ny ananganany ny filan-kevitry ny olon-kendry ho amin'ny vanovana ny Repoblika ny Madagasikara. Filan-kevitry ny olon-kendry ho fanovana ny Repoblika ny Madagasikara sy ara-iasa akaiky aminy. Io le lazaina hoe
raha fatahotsana hoe amina fiadidinan'ny tatanany firenena azy a fa tokony misy olokendry eo na comité des sages a hanao hanandratra handrafitra ny concept rehetrarehetra ho any amin'ny fanovana rehetrarehetra zany faharoa zay a de zay de mitaky ny handravana ny anteny-meram-pirenena fa tsy maintsy soloana ny anteny-meram-bahoaka ho amin'ny fanovana ny republika. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra naramaso akaiky ny fanatanterana ny atahitam-bahoaka ary tsy kombombava amin'ny toe-javamisy ny cellule de crise. Mitaky andraikitra avy amin'ny rehetra ny fanarenam-pirenena ka tsy taza-potsy ny zavamisy ho ny fanamafisana mitohintolona ho amin'ny tanjona iombonana. Fa mitaky ny fametrapelan'ny ny Prime Ministre vaovao izay notendrenina omaly ny fikambana ny etsika feilomena na ny bande rouge no ambafisin'izy ireo fa tokony niainga tamin'ny fakakevitra teny fotony tamin'ny mpitolo ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy vao nirosona ny fanolorana anarana tany amin'ny filoam-panjakana fa nampanazavana. Tsy miova ny foto-kevitra ijoroana hoy ny etsika feilomena nanamafy ny fanohanan'ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara izay napetraky ny vahoaka no nitolona natao teto ny etsika saingy tsy azo ekeny izy ireo kosa ny fanipazana oditra kondro ka tsy ahafahany miroso amin'ny fanatanterana ny fanavozana notakiany vahoaka malagasy ho ihany ireo mivondrona ao anatin'ny etsika feilomena. Fa ny filoha dia mpanenjy fa tsy mpanolotra fa araky ny lalàna dia nisy nanolotra ny Prime Ministre zay mahabe resaka ankehitriny eto amin'ny firenena ka noho izay rehetra zay a hamafisinay fa miombi-po miombi-kevitra amin'ny maro anisa izahay a amin'ny tsy fakatoavana ny fanenjena Prime Ministre tsy ekeny rehetra fa zahay kosa dia manamafy etoana ho an'ny filoha mba ho hajaitsika satria mbola tsy nanao fahotana mahafaty izy a toy ny filoha teo taloha teto amin'ny firenena tsy adinoitsika tantara fa nisy filoha nanao fahotana efa tsy haisaina intsony a nefa niaritra teto isika menakavy ankehitriny a dia mbola tsy nanao fahotana zany filoha zany a ka sarotiny zahay a amin'ny fitsikerana ho an'izay mbola te hitsikera azy. Ankoatr'izay nampitandrina ireo olona zay manam-pikasana ifofony ain'ny filoham-panjakana ihany koa ny fikambanana olona napetraky ny vahoaka mba amingorana ny tsy valahara ho an'ny fiainam-bahoaka ary averina ihany fa any vahoaka ny fahefanafeno eto amin'ny tany sy ny firenena ho ihany ny fanazavana tokony niainga tamin'ny feom-bahoaka ny fanendrenan'ny Prime Ministre hoy ny fanamafisana fa tokony ho henoitsika ny feon'ny mpitolona amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fikonan-doha concertation alay voalohany hevitsy ny mpitolona sy ny mpanao politika fa mino aho fa tsy mety hisy maromaro tsy araisana voavoaka le anaran'ny Prime Ministre fa raha am'izao edy io solombavam-bahoaka io aminay a efa tsy manana legitimité nationale satria tsy namaly ny etaita-bahoaka ka raha mbola olona tolotsy ny reo no tenjena dia tsy haina-tsafidy lay filoha dia hifampitsara etsika menakavy ka tsy ekenay zay mahatonga ny miantsoantso hoe raha vao aloha ny Assemblée nationale dia ataovy ny fakakevitra. Isan'ny takin'izy ireo araka izany ny fametram-pialan'ny Prime Ministre vao notendrena omaly satria tokony hisy ny fakan-kevitra vao nirosona ny fanolorana anarana tany amin'ny filoham-panjakana raha tsy aivina dia tonga tetsy amin'ny lapany anteny meram-pirenena ny vovonan'ireo tanora eo anivon'ny GNZ nangata-panazavana momba ity fanendrena Prime Ministre ity andrasana ny fivoaram-baovao. Izany amin'iny fa mivoaka ihany koa ny vaovao amin'izao fotoana fa misy mikasa amono ny filoham-panjakana hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera Androany. Misy ireo tsy maty vola voakibo eto amin'ny firenetsika ka mitady ny fanafoanana amin'ny fomba rehetra ny fitakiam-bahoaka. Miantso ny malagasy rehetra ity olom-bofidy ity mba irahina ka anohana ireo olona napetraka hitantana ny firenena fa tsy ho zarazaray ny hevitra tsy mitovy. Ny atsipriany izay vaovao izay. 20 miliara ariary no vola amonona ny filoham-panjakana Colonel Michael Randrianirina hoy ny vaovao nomeny ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera teo anivon'ny anteny meram-pirenena Androany. Tsy resaka mandeha fotsiny na ono fa tena misy izany fikasana izany ho iatrany ny fanamafisana. Miantso amin'ny firaisankina ity olom-bofidy satria misy mikasa amono
ny olona ametraka fitantanana vaovao tsy afahana anao gabraraka sy ampimamba ary amelona sy amaly ny etaetam-bahoaka tsy famonona olona fotsiny izany fa famonona ny fitakim-bahoaka sy ny feom-bahoaka ho iatrany ny fanazavany tsy tokony ho zarazarenana amin'ny hevitra tsy mitovy isika fa tokony hitambatra mba atrarana tanjona izay nandaniana fotoana sy nijaliana teny an-kanja ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity fa na isy zany tsisy ianao déstabiliser hoe sao de raha eto manodidina raiky nisy areim-panahy tamitenda ny 28 milliards zany baraka bazareo zay le danger ny fena mbola many aminazy re de antany zany teny misy ve zany resaka 28 milliards zany tsy memo le détail président cité vavolombelona zany za tsy mitety fongerman tafara tsy matsabo zany ny fianakaviany le président androany karaha ohatra ka 28 milliards le président mety mbola miôhatra ny olona anao zany fa nalalatsadatsaky zany ho an'le premier ministre misara satria tsy mitovy manko ny azo eo amreo de zay le zavatra misy teneniko hoe sarotra io zavatra nandraisan'ny fanapa-kevitra io fa itsika androany so de taitaitra fotsiny tsika tsy mijery masary-pahadeniny nena mafetrany ity solombavam-bahoaka ity fa tokony ho fantatry ny rehetra ny loza manambana ireo olona napetraka hitantana ny firenena ireo na ho azy ireo izany na ho an'ny vady aman-janany fa sahina goavana ny nandraisan'izy ireo io andraikitra io na ho an'ny filoam-panjakana sy ireo mpiaradia aminy na ho an'ny prime ministre ny fanoana anazy amin'ny anatanterahany ny etaetantsika teny an-kanja no tokony irosono fa tsy fizarazaran-kevitra sy tsy hafahana miroso amin'ny asa fa vonona iara-iasa amin'ny fiadidiny ny fanavozana ny repoblika ireo be ny tanàna eto amin'ny faritra Analamanga ho fanarenana ny firenena mangataka ny fanafainganana ny fifidianana se fokotany sy lehibe ny faritra izy ireo ho fanatanterana fitsinjaram-pahefana tena marina sy fanomezana lanja ny sehatra sosialy Narcisse Karazafy sy ny Artanjona no mitondra ny antsipriana izay naneo ny fahavonona ny hiaradia amin'ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika ireo be ny tanàna avy eto amin'ny faritra Analamanga ho fanarenana ny firenena sy fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka miombon-kevitra amin'ny firosona amin'ny fanovandravitra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny commune no ny fahatsapana valatsaka kanterena ny firenena amin'izao fotoana izao noho izany dia takina sy ho tokony atao lahara-pahamehana ny sehatra sosialy ny famatsiana jiro sy rano ary ny fanomezana vahana ny tanora maneho fahavononanay iara-iasa aminy sy ny gouvernemanta izay tariany izay be ny tanàna fahatelo toy ny vahoaka malagasy rehetra izay be ny tanàna dia nahatsapa falatsaka katerena ny firenena ka noho izany dia miompon-kevitra amin'ireo herivelona rehetra amin'ny fanavotana sy ny fanovana rafitra eto amin'ny firenena izay faefatra makasitraka sy manohana tanteraka ny lahara-pahamehana ny olona izay no filoham-panjakana izay mahakasika ny sosialim-bahoaka indrindra momba ny rano sy ny herinaratra sy ny fanomezana vahana ireo tanora ka hikatsaka hatrany tombontsoa ambonin'ny tandrazana sy ny tanjanaka ary vonony izay be ny tanàna hifanometanana sy andray andraikitra tandrifanay fahadimy ao anatin'izao fanovandravitra izao indrindra dia niarahana hita ny rafitra tsy naomby sy ny fanakambanana ny ministeran'ny aritany interera sy ny fitsanjaram-pahefana décentralisation ka sosikevitray ny anomezana fahefana sy hoety manana misimisy kokoa ity fotony ka nasongadinana ny fitsinjaram-pahefana ary ametraka ny sokajinatsa fanaraka amin'izany zava-dehibe ny tena fitsinjaram-pahefana marina mba hahafahan'ny commune manatanteraka ny andraikiny amin'ny vahoaka ho ireo be ny tanàna nanamafy mangataka ihany koa izy ireo ny fionana mivantana amin'ny filoham-panjakana vaovao mba hiresahana ny fomba sy ny paikady anatanterahana izany fitsinjaram-pahefana izany notsindrin'ireo be ny tanàna ihany koa ny mazava-dehibe ny anatanterahana farany izay aingana ny fifidianana sefokotany sy lehibe ny faritra izay heverin'izy ireo fa singa lehibe anamafisana ny fitondrana ifotony sy ny fandraisana fanapahan-kevitra mivantana avy eny amin'ny vahoaka fahenina marianay ihany koa fa ireo firenena rehetra matanjaka ankehitriny dia manome asina sy nanao lahara-pahamehana ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ary manana toro-kevitra momba izany izahay ka angatanay ny fionana amin'ny andriamatoa filoham-panjakana kolonelina Mikaela Randrianirina sy ireo ambaratonga fahefana mahefitra fahafito amafisina ny fitakina
ny fifidianana ny chef tany manerana anosy toy izany ihany koa ny fifidianana chef de région. Fahavalo, manao antso avo aminareo mbo fideny fotony namana manerana Madagasikara izahay mba hiara entana amin'izao fanavoazana fotony Repoblika Madagasikara izao. Maneho firaisan-kina sy fanentanana ny tenin'ireo ben'ny tanàna manoloana ny fanombohan'ny vanim-potoana vaovao eo amin'ny fitondrana ny firenena. Vao avy any amin'ny distrikany Betoky Atsimokosa indray dia voafity tamin'ny fomba ofisialy ho ben'ny tanàna ny Isalobe i Alban Miladera saingy notoriana sy nogadraina noho ny fiampanganana osoka. Amin'izao fotoana izao dia fantatra fa mikatona ny bureau-ny commune noho ny fanerena ara-politika avy amin'ny solombavambahoaka Irmar ary miantsona ny tenim-meram-pirenena sy ny manam-pahefana ampiatra ny lalàna ny tompon'andraikitra any antoerana. Ndao aratsika ny atsipriana izay ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sasin-datsariny niaro tanjona atrany. Ben'ny tanàna lany tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny fifidianana no tanterahana tao amin'ny commune Isalobe distrikany Betoky Atsimo faritra Atsimo andrefana ny ben'ny tanàna Alban Miladera araka ny voka-pifidianana navoaka ny Seni ary no mafisy ny didy navoaka ny tribunal misana ny ady amin'ny fanjakana. Ny lamina tsy nisy korotana ny fifidianana kanefa notoriana teny amin'ny filan-kevi-panjakana ity ben'ny tanàna voafidy ity ary nogadraina ny 13 Jolay lasa teo ka navotsitra ny 12 Septambra no ampangaina ho nanao osoka ataorian'ny fitoriana sy ny appel teny anivon'ny fitsarana dia nanamafy ny fitsarana fa izy no nandresy saingy ny antona ny didim-pitsarana noho ny fangatahana famerenana na demande de révision izay natao. Eto tompoko dia malahelo ary tena malahelo misy amin'ny zareo ireto mpitondra fanjakana teo aloha reo satria zaho indépendant zaho vatako zany ry zareo Irmar no manao tsindry hazo lena manao tsinotsinona anahy ary reo Irmar reo nampigadra anahy tao amponja tao dia novaina amin'izay le vatoko ao amponja tao zaho ao amponja ao dia novaina ny vatoko aty amin'ny conseil d'état nisy hosoka be vata be ao ary atoroko anareo profo amin'izao amin'izay le député nay Hervé Hanongona zay député ny Irmar tsy sa olona tsy mataotody olona tsy raha no miforcé haka io gros io ao amin'ny conseil d'état nefa araky ny lalàna dia mihantona io gros io aloha satria sy tokony hiboaky misy io gros io tratran'le demande de révision satria zahay manana 7 andro afaran'io iboan'ny didim-pitsarana expédition zao ny zava-misy amin'izao ao amin'ny commune Salobe nay dia nankandro zareo ordonnance député mihitsy no nangalaka ny ordonnance ao amin'ny tribunal première instance tituliare hamakina le bureau-ny commune Salobe dia vinakin-drozy tao moa tao dia chef de district moa tsy nanaika zaho tsy hanao passation io monsieur le député fa io taratasy ny tiranga ity tsy mazava. Amin'izao fotoana mikatona mandritra ny herinandro mahery ny bureau-ny commune nilaza ny lefitra ny ben'ny tanàna fa misy fanerena avy amin'ny député Irmar no antony izao fikorotanana izao ka hanaovan'izy ireo antso amin'ny ampiarana ny lalàna ary miantso ireo solombavambahoaka ihany koa ny tenany fa indrindra ny filohan'ny antenimera-pirenena sy tendran-drena solonyaiko mba hijerakaiky ny tira raha ity. Zahay zany dia manao filazana aminareo manam-pahefana fa zavatra nataony député Hervé tena nanao akeriny ny bureau tao Salobe izy ary nivoriany vahoaka maro tena nanehoana fa hoy izy zaho tsy maneky any Miladera Liban ho ben'ny tanàna eto satria zaho Irmar zahay zany ny tompon-drakana amin'izao io ny teny nataony Hervé taminay tao nivoriany vahoaka maro tsy nanaiky ny vahoaka ary sy nanaiky hatramin'izao vahoaka Salobe ka mengavy re zahay mba jereonareo akaika ny commune Salobe distrikany Betoky Atsimo fa sahirana tilongony ity député Hervé amin'ny mahatoky Irmar anazy hoe TGV zahay sy maisy zahay tompon-dakana ao amin'ny commune io no zavatra mampijaly ny vahoaka ny rindrina ny bureau amin'izao ka mbo mengavy re zahay tompo nareo tompo-pahefana amin'izao indrindra fa mafilohan'ny fanjakana anao président mbo mengavy handray andraikitra amin'izao fahasairana anay
commune Asalobe izao. Ankoatra izay, isan'ireo commune misy olana nandritra ny fifidianana bentanana ihany koa ny commune Mitsinjo Betanimena ao Tuléara faharoa no amafisiny ireo fa misy kolikoly avoleny teo anivon'ny filakevim-panjakana. Maro ireo tranga mitovy amin'izany manerana ny faritra ka manao antso amin'ny filoam-panjakana vaovao ireo olom-boafidy sy ny vahoaka mba hanadio sy hanintsy ny rafitra fitsarana isorohana ny mety ho fikorotana ny fiarahamonina. Ka zao mangataka Andriamatoa filoam-panjakana Colonel Mikael mitodika aminao any ny tenanay zao. Raha tsy tianao hisy ny raha mandriaka ny any Mitsinjo Betanimena Tuléara de mangataka anao mba handefa inspecteur d'état amin'ny conseil d'état anao hijery manokana ty raharahany commune Mitsinjo Betanimena ity. Fiangaviko zany Andriamatoa filoha satria ny vahoaka amitsika miteny zao tahidina an-dalambe fa izahay no miteny hoe oka aloha fa tsika manana filoam-panjakana vaovao aleo aloha tsika angataka aminy hijery ankaiky ity raharaha ity. Fa zao miteny Andriamatoa filoha fa raha mbola mitohy fa nanao recours révision izahay iny fizirizirian'ny conseil d'état ka handika ny lalàna eto amin'ny tany sy firenena ka verimberiko ihany mandefasa ianao inspecteur d'état na mandefasa anao solotena avy any amin'ny présidence hanaramaso an'io zavatra eo amin'ny conseil d'état fa zahay mangataky fa tsy aiza koa ny commune anatin'ny tao raiky ve ny fitsarana ny raharaha mbola tsy mandeha ara-dalàna ihany ny commune tsisy be ny tanàna tsisy conseiller olona tsy tongotsy ny lany bahoaka no lanina de zay ihany ve verimberina amin'ity amin'ny tanàna eto Madagasikara ity ka zahay mampiakapeo ary misy autorité mihitsy any Tuléara manampy an'io bandy io manao pression aty amin'ny conseil d'état. Maro ireo vahoaka no tezitra manoloana ny zava-misy any an-toerana saingy miezaka mampitony azy ireo bentanana voafidy mba hisorohana ny fidinana an-dalambe sy ny korotana matokony fandraisana andraikitra ny rafitra vaovao izy ireo amahana sy hijerena ity toetra raha ity. Fa ampy izay ny tsindry sy ny fanampenam-bava ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ka tsy ahafahan'ireo mpiasa mijoro miaro ny asa na nisy aza ny syndicat. Fotoana izao anarenana ka niroso tamin'ny fanavozana ny syndicat ny mpiasa ny teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Apetraka lahara-pahamehana anatin'ny satanfe ny syndicat vaovao avokoa ny fanajana ny zony mpiasa sy ny asa sahany. Tato vaovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sarsin-dratsariny Niaro Tanjona. Nanjaka ny jadona fanampenam-bava sy ny tsindry samihafa teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ho ireo syndicat ny mpiasa. Matahotra tsy misy mahasamana eo hevitra manoloan'izany ny mpiasa. Lasipatra ary ny ain'izany antaonany maro ireo mpiasa ny manjerim-panjakana toy ny mpanao gazety amin'ny fanarana baiko tsy mifanaraka amin'ny asa tanterahina tranga izay miafara amin'ny fandroana mpiasa tsy ara-dalàna. Zahay ireo dia nanapa-kevitra atsahatra ny fisolelana. Zay zany tena malahelo mihitsy amin'ny indrindraindrindra amin'ny resaka journalisme fa sanatria la amin'ny lecteur na CD ireo journaliste ato amin'ny TVM CRNM satria ohatrany hoe zao fanontaniana petraka ao zavatra efa question guidée zany le izy dia tsy ekena tsony zany fa izay ny antony hijoroan'ny syndicat rahateo hiaro anao balizy anao arofanina amin'izany abus samihafa rehetrarehetra natahotra le mpiara-miasa zany vokatra le fandroahana tena hoe abus dia na dia nentina tany amin'ny conseil d'état aza dia tao zany tsy nandray an'ilay izy hoe lazainy zareo hoe jurisprudence dia tsy azo averina miasa raiky izy ireo. Rehefa tsy afa-potao zay dia nentina tany amin'ny conseil supérieur de la fonction publique ny raharaha. Ny tany amin'ny conseil supérieur de la fonction publique dia namoaka hoe miverina miasa izy 9 Menada. Tsisy ny raharaha iny le mpitatana tamin'izany fa na dia nataonay par voie d'huissier aza ny notification dia tsy ny raharaha iny zareo nanomboka teo ny mpiara-miasa aminay dia natahotra. Fotoana izao amerenana amin'ny toerana ny syndicat ny mpiasa afaka nisakana tamin'ny tsy fahafahana amin'ny teny sy ny fahalalana maneho hevitra hoy ny fanazavana. Miantso ny mpiara-miasa amin'ny sampahitra izy ireo hifanohana ka hivondrona anaty syndicat ho tombotsoa ny orinasa indrindra ny mpiasa sy ny fiarovana ny asa. Ny antony samihafa dia natahotra ny mpiara-miasa rehetra dia nisitrika noho ny zavatra nisy teto amin'ity ministera ity dia ny fandroahana ireo ankizy 9 tamin'ny vokatry ny tanamaro izay tena hita hoe abus zany le fandroahana le ankizy
vokatra zany dia noho izao tolona nataon'ny jeune zao dia ohatra ny hoe nanararaotra ny zavatra nisy izay hoe angambany fotoana izao amerenantsika indray izany syndicat ny serasera sy kolotsaina izany. Afaka iny sakana miala daoly ireo sakatsakana vovany olana rehetra amin'ilay hoe fafahana amin'ny teny. Dia taninareo ndaotsika iaradia satria fanorenana ary fanarenana no atao iaradia amin'izany fanorenana sy fanarenana zany mba hipetraka ny tena fototra ny fanarenana sy fanorenana. Amin'izao zany dia manainga antsika mpiara-miasa rehetra na eto an-toerana na ny amin'ny faritra mpiara-miasa ao anaty ministera ny serasera sy ny kolotsaina rehetra. Efa fotoana izao efa mitsangana syndicat antsika dia aza matahotra intsony atambatsika ny andao hivondrona anaty syndicat antsika hiarovantsika ny toeram-piasantsika hiarovantsika ny asantsika. Efa tamin'ny taona 2012 no nijoro ny syndicat ny mpiasa teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina saingy nanginana ny loana ny tsindry ireo mpiasa. Fanoerana ireo indrindra no antony nanavaozana indray ny syndicat ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Lafin-javatra maro no mila tsaraina sy arenina eo anivon'ity ministera ity araka ny fitakinana nataon'izy ireo. Ny dépolitisation any ministera serasera sy ny kolotsaina jerena ifotony ny organigramme ny ministera. Ny olona tena mahafeh no mipetraka olona vonina ary manana traikefa. Averina ny direction de régulation des médias DRM izay avokavoky ny serasera izy io manko no foanana nanomboka tamin'ny taona 2010 nefa io zany tena hoe io ministera serasera anisany ajanona ny favoritisme ile kolokolo zany ny atao ny recrutement de vacataires sy ECD zay mbola tsy intégré. Alamina ny grille indiciaire indemnité de logement ou 300 000 io moa zany iraisany mpiasa-panjakana rehetra. Atsangana ny corps de la culture, atsangana ny corps de la communication zay efa nisy izy io fa efa tena tranainy be satria tamin'ny 27 février 1963 no iainana tao amin'izany haino amanjery-panjakana izany. Dia io zany ho avaozina sy ho atsaraina. Décentralisation amin'ny budget. Mitaky olona azy io fampiresahana isina fampandrosoana ireo mpiasa. Olona teknisianina manana ny fahaiza-manao sitrakefa no tokony apetraka hitantan'izany sy ho ministra izay ankina ny fandavorariana ny asa rehetra. Fa manao antsoavo ny amin'ny komity miaro ny tolona ny ao amin'ny faritra Sofia mba tsy ampidirana ireo olon'ny fitondrana teo aloha ao anatin'ny rafitra vaovao izay natsangana. Nilaza izy ireo fa tsy misy ny fampandrosoana tany amin'ny faritra nandritra ny fitondrana Rajoelina ary maro ireo fampanantenana pokaty tsy tanteraka. Noho izany dia takiny izy ireo ny fialan'ireo ampiaradia amin'ny fitondrana teo aloha sy ny fanaovana aingana ny fifidianana izay ho lehibe ny fokontany. Narsisy Karazafy sy ny Arotanjona no mitatitra ny antsipriana izay. Maro ireo olom-panjakana teo aloha no manao ady sisika hiditra ao anatin'ny fitondrana vaovao. Milaza ho komity miaro ny tolona avokoa ireo olon'ny volomboasary ao amin'ny faritra Sofia ho nisy olo-tenan'izy ireo isan'ireo faritra natao faralahy nitetika asa-panjakana nefa i Sofia ary tsy nisy fampandrosoana nandritra ny fitondrana Rajoelina niara-dita amin'ny mpitondra teo aloha avokoa ireo olom-boafidy sy ireo olom-boatendry ao an-toerana. Any aminay ihany misy ireo izay mamorona tampotampoka eo komity miaro ny tolona vao androany. Fa misy kosa izay olona efa eo am-perinasa ao anatin'ny fanjakana ankehitriny nefa milaza komity miaro ny tolona ary manendry olona any hoany araka ny henonay. Araka ny hitantsika eto moa zany ato no président ny komity manona ny tolona ohatry monsieur Julie Kael, ny tenako moa secrétaire général faharoa général Boanahidy misotro ronono ao anatin'ny komity miaro ny tolona. Ka zay no natongavanay eto, zay ny zavatra misy mba tsy ho veromomboka ny tolona natao ka ny olona efa teo amin'ny fitondrana ihany izay efa niraipetsapetra teo no hiverina eo amin'ny toerana. Ny zavatra misy manko any aminay amin'ny faritra Sofia dia tena tsisy fandrosoana any, tsisy fampandrosoana any hatram'izay tamin'ity fitondrana ity. Noho ny tahotra ny mampisisika ireo mpiaradia amin'ny fitondrana teo aloha ka milaza fa ho mitolona izy ireo amin'izao fotoana izao. Matahotra satria zao any amin'ny faritra misy anay ihany tsy nahita taratra ny fampandrosoana
izay natao ty fitondram-panjakana ty zay porofony zany lasa cimetière des projets ny aminay faritra maro mety nahitan'zany hôpitaly zany nahitany kianja manara-penitra zany mety nahitany tapatapany fanamboaran-dalana fa any aminay zay zavatra natomboka tsisy ny farana nandritra ny fito taona nitondrany ty fitondram-panjakana izay voanyrodany ty zay mahatonga nay manahy amin'ireo olona izay efa nitondra teo miangatananay mba tsy petipetina ary zay dia tsy ara-petsapetsa amin'ny olona izay efa nitonga fampanatrana ho an'ny vahoaka maro loatra ireo fampanantenana pôkaty nataony filoha teo aloha ary ny distrika rehetra ao anatin'ny faritra Sofia dia tsy nisy ny sitraka na iray aza tamin'ireny tetika asa maro no kasaina ho atao ireny. Hitantsika reny fampanantena projet promesse présidentielle reny misy ny reny vohitry ny faritra na ny distrika ny sitraka ny promesse présidentielle rehetrarehetra fa ny distrika rehetrarehetra amin'ny faritra Sofia dia tsy nahazo naray amin'izy ireny na terrain manara-penitra izany na hôpitaly manara-penitra na tsena manara-penitra dikan'izany ireo olona zay napetraka tao aminay dia tsy nitondra fampandrosoana ka rehefa tsy nitondra fampandrosoana dia tokony hatsapatena izy ireo tokony hiala amin'ny toerana misy azy mandibasany sasany eo koa fa tsy ireo indray mbola eo satria mangetahita fandrosoana ny faritra Sofia. Ankoatra ny fialan'ny filoha teo aloha dia takina ihany koa ny fialan'ireo mpiara-dia aminy izay nambotry vahoaka tany amin'ireo faritra rehetra takina ihany koa ny fanatanterahana ny fifidianana sefokotany farany izay aingana ho hiatran'ny fanazavana. Izay ny zava-misy any amin'ny faritra Sofia iny fa hoe tsy manjakandrina vetivety isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity mitaky ny fanesorana ny ben'ny tanàna sy ny ekipany noho ny fitantanana tsy mazava sy ny fakana vola tafahoatra ataon'ny commune ireo vahoaka ao manjakandrina. Araka ny fanazavana mitombe ny isan'ny mpiasa nefa tsy hita izay vokatra ary maro ihany koa ny fitarainana manoloana ny fakana vola tsy ara-drariny atao amin'ireo mpivarotra ny antsipriana izay. Ny tony atsika nataony vahoaka ny manjakandrina ho fangatana ny fanesorana ny ben'ny tanàna perinasa sy ny ekipany raha ny fanazavana be loatra ny fakana vola ataon'ny commune ary tsy mandeha amin'ny laony ny fitantanana ny commune raha 520 ohatra ny mpiasa teo aloha tafakatra 70 zany amin'izao fotoana. Saitsika aloha izy raha misy atany kely ao amin'ny commune-nao na ohatran'izany fa zany rehetrarehetra zany manko say tsika zao tsy mahalala hoe inona ny zavatra ao anatin'ny commune io nge androany fa raha za mandika an'izany hoe mpiasa 520 taloha fa 70 androany tsisy nininona tsony ao raha vola ny resahany izay mila mangarahara koa tsika ny amin'ny zavatra zay navelan'ny zareo tao izay mahatonga atsika hoe tsika atr'izay atr'izay androtsika ihany fa amin'izao fotoana zao anatin'ity fiovany ity ngambany kosa reto zandry kely reto tsy tolona tso fa aloha faranana amin'ity 520 sy 2 arivo ity ny fosotra nandevina an'ity Madagasikara sy tony tanàna misy atsika ity ary anisan'izany manjakandrina. Tsy maty voalavo akibo ny mpitondra teo aloha ho hiatran'ny vahoaka ny manjakandrina miantso ny kolonel Mikael Randrenirina ho mailo hatrany manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izy ireo. Zao ny hafatra tsy ny hafatra ho amin'ny Madagasikara ty ho hafatra ho an'ilay mpitondra fanjakana vaovao ny kolonel Mikael izy ty zao mbo hafatra voaka amin'ny manjakandrina tandremo fa tsy maty voalavo akibo reo rajoelona sy ny firongony reo tsy petrapetraka fotsiny reo fa anao ny ataony reo noho izany malina reo avarinanareo vahoaka amin'ny manjakandrina makasitraka topoko misaotra indrindra manajaria amin'ny Madagasikara fa izany ny ilain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay mangataka ny amerinana ny vola nambara fa anamboarana ny commune ny vahoaka hatreto mantsy tsy misy ny asa vita. Zao nandresako an'ity micro ty efa zokonjokony any ama za tsy matahotra zany vehivavy manjakandrina izany samy atrika dity zany na ino kitona na ino kitanga zay tanàna atsika ty manjakandrina ty ka tsy maintsy ahova atsika io ndry sika zao tadidina eo tsanga mazavatra ny lazaiko
amin'ny alakamisy manao hoe tsy olona kory ny olana na fa kosa ny fitantanana ka biraraka ny fangalana dispeo papana tafahoatra ary ny fitiavan-tena sy ny famelona paosy amin'ny alalan'ny fangalana vola majinika sy vaovao Manjakandriana sekenay tena sekena izay nintsy tompoko ny joroko eto miteny ny solotena tsika menakavo miteny manao hoe ajanony atsahao aetatano amin'ny rariny sy nitsina ny commune Manjakandriana. Tsara ny mampatsiahy fa filoha lefitra ny fikambanana TMH ny ben'ny tanàna ao anatin'ny commune Ambonivohitra Manjakandriana mbola hitohy amin'ny alakamisy ho avy izao ny fidinana an-dalambe ao Manjakandriana raha ny fanazavana trano. Ny hariva teo moa tena metra-pialana ny lefitra ny ben'ny tanàna ao anatin'ny commune Ambonivohitra Manjakandriana atao aorian'ny fitokonana nataon'ny vahoaka andro maromaro izay nisaotra sy nankasitraka ireo vady aman-janany sy ny vahoaka ny Manjakandriana ary ny ben'ny tanàna Solofo Jocelyn zafatra koto ny tenany atao anatin'ny fotoam-piasany andrasana kosa ny fametra-pialan'ny ben'ny tanàna sy ny forongony ho hiatrany ireo vahoaka. Mbola vaovao manodidina izay resaka fitakina izay hiatrany dia mitaky ny fanesorana tsy misy atakandro ny proviseur ao amin'ny lycée Anjomabetoa ireo mpianatra ary ny ray aman-dreny sy ny fokon'olona ao antoerana. Voalaza fa noho ny tsirariny sy ny kolikoly ataony no anton'ity fangatahana ity. Raha ny fanazavana trany dia maka vola be amin'ny ray aman-dreny sy ny mampianatra raha-matahora amin'ny mpampianatra ny proviseur ary manafangaro ny fitantanana sy ny politika ary ny fanabeazana ao amin'ny sekoly. Ny antsipriany izay tanteriny Narcisse Karazafy sy ny Aritanjona Atrany. Miray feo amin'ny fanesorana tsy misy atakandro ny proviseur ireo mpampianatra ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny lycée Anjomabetoa commune iray amin'ireo 520 mandrafitra ny distrikany Manjakandriana izay ahitana lycée, CEG ary EPP maro loatra ireo voalaza fa tsy rary ny ataon'ny proviseur ho hiatrany fanazavana isan'izany fakana vola be loatra amin'ny ray aman-dreny mpianatra. Zay maka vola miopapana ho an'ireo ray aman-dreny indrindra ny ray aman-dreny mpianatra eto amin'ny lycée Betoa zay antony mahatonga ny ray aman-dreny manala zanany tsy mianatra eto amin'ny lycée itsony fa lasa mifindra sekoly na miala mianatra mihitsy noho izay fidanganany ny vola alain'ny proviseur ho an'ireo ray aman-dreny izay kanefa ny sekoly zay mitetina folo tapitrisa ariary mahery dia avy afanjakana dia tsy hita mazava ny nampiasana azy. Ary mariana etona fa mbola tsy nisy zavatra mivaingana hita ary azo trapahitanana nampiasaina ny kai sekoly io hatramin'izay. Ohatra mivaingana amin'izany ny fakana vola amin'ny tiserta zay lamba mitovy tamin'ny CG ihany zay nakana ny ray aman-dreny mpianatra ho ray alina ariary nefa ao amin'ny CG 4,000 ariary ny vidin'le tiserta. Antony anankiray zany ny fakana vola miopapana ho an'ny ray aman-dreny izany anisan'ny nampitaraina anareo izany ka tanterinay amin'ny fanesorana ny proviseur ankehitriny. Ankoatra izay maro loatra ny raha matahora atao amin'ireo mpampianatra manerana ny Betoa ambon'ireo rehetra ireo dia mampifangaro ny sehatra ny fanabeazana sy politika ny proviseur izay tsy maharaka ny rafitra tokony arahana aka ny mpianatra première L avadika DD. Proviseur tsy mahay ny asany mihitsy, tsy mahay miaino ny tolo-kevitry ny mpampianatra mpiara-miasa aminy. Hoprofon'izany ny fidirana an-dakilasy tsy misy fanajana amin'ny mpampianatra miasa ao anaty salina fa tonga dia miditra tsy misy fandondonana akory fa ohatran'ny omby miditra ao anatiny ao. Zay ny voasoratra ao anatin'ny taratasy ity fa tsara trikory ato mamorona. Manaraka an'izany toa noho ny tsy fahaizan'ny proviseur amin'izany fitantanana ny lycée zany mpianatra première L zany hoe série littéraire mihitsy no tapaky ny mpampianatra zay afindra ho terminal A zany hoe série littéraire ihany kanefa no tonga ny fidiran'ny mpianatra lasa terminal D le ankizy littéraire. Noho izany tsy ekena mpampianatra tompoky zany zavatra zany satria anti-pédagogique zany aty amin'ny fanabeazana ka rehefa tsy hay lay asa tompoka dia mangata fialana ary zay tsy anaiky mihitsy raha tsy miala ny proviseur. Manomboky ity andro androany ity.
izao fitakiana izao dia iraisy ny mpampianatra sy mpianatra ny lycée Anjomabeto ireo ray aman-dreny ary ireo fokon'olona ao anatin'ny commune. Ankoatr'izay dia miray feo ihany koa ny mpampianatra mivondrona ao amin'ny ZAP Anjomabeto amin'ny fitakiana ny zo fototra iraisan'ireo amin'ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra manerana ny nosy. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray dia malomero amin'ny fitopolora ny tompon-tany eny Antanandrano. Amerenana amin'izy ireo ny tany izay nobodona orinasa mpifandraisana iray hatramin'izao. Efa 40 taona tsy mbola mety vita ny ady eo amin'ny rotonta. Manjaka ny kolokolo sy ny alatra goavana ao ambadiky ity raray ity ka tsy azo ekena hoy izy ireo. Miantso ny mpitondra fanjakana maefa ny ponina sy ny mpandovan'ny tany mba hijery akaiky ity raray ity amin'izao fotoana ny fanavozana izao. Ny Atsipriana izay. Nivezivezy teo anivon'ny fitsarana ny raharaha Antanandrano Akatikely Ilafy izay mampifanola ny roponina sy ny orinasa mpifandraisana iray amina velarantany 20 hektara. Ady tany izay efa naritra ny taonany maro ary tsy mety miravina mandraka ankehitriny. Nahazo fandraisana teo anivon'ny fitsarana tapony ireo tompon-tany tamin'ny taona 2022 ary efa nahazo ny titra saingy nesorina ka nosoloana ny anarany orinasa mpifandraisana indray ny anaran'izy ireo ao anatin'izany raha ny fanambarany ny mpisolo vava. Alatra bevava, kolokolo goavana no azo antikana ity tranga ity. Tsy azo ekena ny fanimbazimbana sy fanaovana tsinitsiny ireo mpandova tompon-tany hoy ny fanamafisana. Ka aminay tompo dia tsy ekenay mihitsy ny fanimbazibana amin'izao vahoaka kely eto zao izay taranaka olona izay tompon'ity tany ity satria raha nisy ny expropriation tamin'ny 1954 dia tsy vita hatrany amin'ny farany akory izany fa na ny jugement izay navoaka tany amin'ny tribunal aza tsy nandefa milay tany amin'ny ministère en poste ary tsy ny fixe indemnité akory. Teo dia efa bloqué ilay expropriation kanefa dia natao amboletra ihany nosoratana tamin'ny société Stimad izay isaika hoe ampiasan'ilay tany heritaona fotsiny ihany ary société Stimad izay nividiny société mpifandraisana io dia nanome an'ilay tany any ny société mpifandraisana io ka noho izany dia misy ny halatany kolikoly ao anatin'izao raharaha zao ka tsy ekena manentana ny tompona indray mpanjakana isanambaratonga ny izahay mba handray andraikitra amin'izao raharaha zao satria hita fa misy ny fanibazibana ary indrindra ny fasana izay eritreretina hoe sorona eto amin'ity toerana ity dia profanation izy ny fitenenana ny teny baiko fanibazibana razana olona ka tsy ekena mihitsy ny fanambanibanina ny malagasy eto amin'ny tany. Manome roa fitopolora ny tompon-tany sy ireo ponina amerenana azy ireo amin'ny tany izay ananany fahefana. Adiombonana eto amin'ny firenena ny fanovana ary tafitro anatin'izany ny raharatany tahaka izao hoy ny fanamafisana. Tsy resy zahay fa nandresy. Faharoa manaraka an'izany misy kolokolo avolenta tena hoe mamoa fady amin'ity firenena ity. Miantso ny tompona andraikitra rehetrarehetra hatramin'ny filoham-panjakana vaovao, ny prime ministre vaovao. Miantso koa ny ao amin'ny fananantany izay nisy zavatra tsy nety natao. Dia miverena ianareo amin'ny hevitrinareo izay amin'ny alalan'ny protocole d'accord nandroatanareo an-tany dia miverena nareo fa anainy tany efa misy titra io. Miantso koa any Andriamatora Velona Nosy-Breno sy ny avokatinay teo aloha izay nikirakira nandritry ny 40 taona ity tany ity. Milaza ianao fa nandresy ary nanaraka ny foana isaorako lehibe ny fitsarana fa nanaiky mafantatra ny fahorian'ny malagasy fa nampandresy anay. Ka amin'izao fotoana zao tompoko dia ny avokatinay nandritry ny 40 taona no mivadika aminay mifampiraraha amin'io orinasa tserasera io izay tsy mbola vakianay eto ny tena marina. Fa mangataka zahay ny ao amin'ny fananantany avereny mangataka 27 ora avereny ny taninay. Kitim-pikarana ny tokony horaisinareo androatanareo ny tanin'olona. Miantso ny mpitondra fanjakana mahay faraka izany izy ireo hijery akaiky ity raharaha ity. Tsy anaiko mora foana ny anomezana ny tany no anovahiny malagasy tompony. Mangataka izay président mba hisitraka ny taninay izay tompon-tany fa tsy ny karana tompoko ny hisitraka ny taninay. Patrick Pizal Yasinen izay mananjakazaka amin'ity taninay ity tsy ekenay
zay mpandova malahelo izahay ny anjakazakany ny vahiny amin'ny taninay sotra tompoko président. nampiakapa eo ireo mponina androany ny lanjatsora baventy maneho ny tsy fahafaliany amin'ny fanjakazakany vahiny amin'ny taniny tsy janona ny fitakiana raha tsy miverina mantolo amin'ny tompony tany hoy ny fanamafisana andrasana ny toy ny raharaha. Fa ao amin'ny fonjan'ny l'ensanté no amitany ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy ny saziny araka ny didim-pitsarana izay nivoaka ny alohan'ny nampidirana amponja azy dia vahoaka anjatona no tonga nane fanohanana azy atao amin'ny trano fonenany ny antsipriany izay vaovao izay. Tonga tao amin'ny fonjan'ny la santé Nicolas Sarkozy filoham-pirenena frantsay teo aloha mba hanatanteraka ny sazy 5 taona an-tranomaizina no tapahan'ny fitsarana noho ny fiampangana azy ho tafiditra amin'ny fikambanan-jiolahy sy ny fandraisana vola tsy ara-dalàna avy amin'ny Libia nandritry ny fampelezan-kevitra nataony tamin'ny taona 7 ny alohan'ny niazon'ny fonja dia olona anjatony ny tonga naneho firaisampo taminy nanoloana ny tranony tao Paris 16e. Ny volana septambra lasa teo dia nanapa-kevitra ny fitsarana fa tokony hanomboka ny fanatanterahana ny sazy ny Sarkozy noho ny hamafy ny heloka ny hampangana azy. Araka io didio dia mahazo mangataka fampitsorana ny tenany raha tsy efa voatazona ao amponja. Araka ny vaovao azo dia apetraka amina hevitra mitokana na amin'ny sapana manokana antsoina hoe carte VIP ny filoha frantsay teo aloha. Fa nisy fanafiana tamin'ny alalan'ny drone atao amin'ny saranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Khartoum tamin'ity talata ity ora vitsy mialohan'ny tokony isokafany sidina anatiny izay nahato nanomboka tamin'ny volana aprily taona 2022 araka ny tatitry ny Sudan Tribune maro ireo drone no voasambotra sy rava tamin'ny rafitra fiarovana anabakabaka ny antsipriany izay. Ora vitsy ny aloha ny tokony isokafa ny saranam-piaramanidina ao Khartoum renivohitra i Sudan dia nisy ny fanafiana tamin'ny drone araka ny fanamafisana ny loharanom-baovao ara-piarovana sy ireo vavolombelona. Ny ato nanomboka tamin'ny fiandohan'ny ady ny volana aprily 2024 ny sidina anatiny any an-toerana ka izao voasaika averina sokafana izao kinanjo nisy ity fanafiana ity. Araka ny tatitry ny Sudan Tribune dia maro ireo drone nandraona ny saranam-piaramanidina no voasambotra sy rava tamin'ny alalan'ny rafitra fiarovana anabakabaka any Tafika tokony ho tamin'ny 4 maraina. Tsy mbola nisy vaovao ofisialy navoaka momba ny fahasimbana ateraka ny fanafiana. Ankoatr'izay, ny saranam-piaramanidina izay efa simba ny ady hatrany am-pandohana dia efa nampanamboarana mba ahafana mamerina amin'ny laony ny asa sy ny sidina. Izy io dia isan'ireo tanjona voalohany notifiry ny vondrona paramilitaire tamin'ny fiandohan'ny fifandonana. Etsy ankilany, ity tranga ity dia fanafiana fahatelo amin'ny alalan'ny drone ao Khartoum tao anatin'ny herinandro iray monja. Tamin'ny herinandro lasa, toeram-piarovana miaramila roa any avaratra andrefa ny renivohitra no notifiryn'ireo drone na indrony sesy. Na izany aza, nilaza ny manamboninahitra miaramila iray fa ny ankamaroan'ireo fitaovam-piadinana ampiasaina tamin'ny fanafiana dia voafehy ny tafika ara-potoana ka tsy niteraka fahasimbana lehibe. Fa tovovavy iray maty teo ampanaovana ny mariaziny ary nosoloana ny rahavaviny avy hatrany. Araka ny tapaka ny fianakaviana ny mpiara-mianatra fahiny tsy nifampitendry tany ampianarana kanefa lasa mpivady amin'izao fotoana izao. Tovovavy kely iray izay lasa andriamanitra kely tany Nepal ireo indray no atranga hafa kely hoentiny saranjaratiana amintsika amin'ity alina ity. Maty teo ampanaovana ny mariazy ny Nepal. Nanapa-kevitra ny fianakaviana rotonta fa soloana ny zandry ny Nepal. Araka izany ny toy ny lanonana. Natao tany anefitra hafa kosa ny razan'ny Nepal. Ny volana May 2024 tany Inde no sehoany ity tranga ity. Nandritry ny lanonana fampakaram-bady dia torana ravehivavy ka nentina tany amin'ny hopitaly ny tenany saingy tsy tana intsony ny Inde. Tonga dia ny volo-malaky ny fianakaviana ka nilaza fa ny zandry ny Nepal ihany no atao solony. Nanaiky izany fandaminana raha lehilahy sy ny fianakaviana ka nitohizana ny lanonam-panambadiana. Rehefa vita ny lanonana vao nikarakaraina ny razan'ny Nepal. Any amin'ny faritra sy fokombisany Nepal sy ny fianakaviana moa dia mbola mametraka ny fanambadiana ho ambony lavitra noho ny zava-drehetra.
Mpiara-mianatra tsy mifampiteny fahiny, lasa mpivady ankehitriny. Nanambady ilay lehilahy nankala tany am-pianarana aho. Mpandositra ankizilahy aho tamin'izany. Indray andro nisy ankizilahy sarokenatra sady nazoto nianatra no mba te hizara ny sakafony tamiko. Naifiko ny fitoeran-tsakafony ka vaky sy simba nefa tsy nataoko fanahinina. Nangano hoany ny mason'ilay tovolahy, te hitomany satria simba ilay boaty Pokémon na tsara kely. Tsy niresaka tamiko intsony izy nanomboka teo. 12 taona taty aoriana nefa nifandona tao anaty tambazotra fitiavana olontiana izy ireo. Ny zavatra voalohany nosoratan'ilay lehilahy dia hoe raha oviana no soloinao ny fitoeran-tsakafoko. Teo dia nanomboka ny fifampiresahana ary lasa mpivady izy ireo taty aoriana. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana hatrany ireo namanam-panao gazety sy ny teknisiana nahafahana nanatontosa izao afampahalalam-baovao izao. Ny tena kosa ametraka ny soavatsara veloma tompoko.